kanye ka endry izy mba halala izao ka fantatra izay ho farany. Deutéronomie 4:7 andiny fa 7:20. Miarabantsika ary namako malala amin'ity fiaonantsika androany ity. Miarabanao, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Ary mankasitraka misaotra be dia be eram-po eran-tsaina anao izay manaraka izao fandarana izao, manokana ny vola, manokana ny fotoana mba hafana miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra. Zana-tsipika ny fahafatesana ny loha hevitra androany. Ary isika menakavy dia mitandondono ny fahafatesana foana isan'andro. Eo mandrakariva ny fanindrona ny fahafatesana mikendry izay handavo antsika. Ao amin'ny Deutéronomie 4:7 zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: engane ka hoendry izy mba hahalala izao ka ahafantatra izay ho farany. Ny fahendrena tsara indrindra dia ny mahalala an'Andriamanitra, ny mahafantatra ny fiafaran'ny fiainantsika. Ao amin'ny soratra masina dia misy andalany teny manao hoe: ampahafantaro ny farany izay ho fiainako aho, ampahafantaro ny farany fiainako aho. Ry namako, tsy hisitrak'Andriamanitra ny ahatonga fahoriana eo amin'ny fiainantsika, ahatonga fahafatesana, alahelo amin'ny zanak'olombelona. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 7:1-7:4. Tahaka ny fiantran'ny ray ny zanany no fiantran'i Jehovah izay matahotra azy, fa izy mahalala ny toetsika ka mahatsiaro fa vovoka isika. Tahaka ny fiantran'ny ray ny zanany, ny fitseran'ny ray aman-dreny ny zanany no fiantran'ny ray Andriamanitra antsika koa. Tena tsy tian'Andriamanitra hiara-ny fahoriana. Malahelo Andriamanitra noho ny fahoriana izay miatra eo amin'ny fiainantsika. Kanefa noho ny fahotana dia tsy maintsy mianjady amintsika ireny toe-javatra ireny. Kanefa izao Jesosy afaka manafaka antsika, afaka manala antsika amin'ireny fahoriana ireny. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny Apokalipsy 2:20. Apokalipsy 2:20. Izay manao ny tsy marina, aoka mbola anao ny tsy marina ihany. Izay marina kosa, aoka mbola anao ny marina izy. Ary izay masina, aoka mbola iamasina ihany. Izany ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ry namako, fanontaniana goavana no apetraka. Voaomana ve isika hiatrika ny fotoana farany eo amin'ny fiainantsika? Voaomana ve isika hifandray amin'Andriamanitra, ilay mifeny lanitra, ilay miazona ny rivotra efatra ny lanitra, ilay mahafantatra ny farany fiainantsika, mahafantatra ny zavatra ho avy, minitra vitsy aorianany izao hifampiresantsika izao. Voaomana hiatrika an'ireny ve isika? Ry namako, ny tian'ilay Apokalipsy 2:1-10 teo ambara dia izao: andeha anapa-kevitra anao ny marina isika, andeha anapa-kevitra anao ny tsara isika, ka ny fanapa-kevitsika androany dia tarika ny fiainantsika ho amin'ny marina, ka raha tsy maintsy tonga ny farany, tsy maintsy tonga ny farany. Io zany tsy hoe sanatriavina, hoe sanatria tonga ny farany, tsy mety, fa tena tsy maintsy tonga ny farany. Anankiroa ny zavatra mety hitranga mamarana ny fiainantsika. Voalohany dia ho faty tampoka, ny fahafatesana. Isika araka ny maha-malagasy antsika tsy maina fa lena, mety hitranga ny fahafatesana. Engane mba tsy azo anao, tsy azo antsika rehetra. Ny bolan-draza antsika miteny manao hoe: raha matory isika mianatra ny fahafatesana, mandeha eny an-dalana mitady fahafatesana. Raha ohatra ka mipetraka isika dia miandry fahafatesana. Aiza ny elantsika amin'ny fahafatesana? Manodidina antsika mandrakariva ny fahafatesana. Mety ho tratra ny fahafatesana isika amin'ny maha-olombelona antsika. Ny farany faharoa dia izao: ny fiverenan'ny kristeny amin'ny rahaolanitra. Ny fiverenan'ny kristeny amin'ny rahaolanitra. Ireo zany mamarana ny tantarantsika eto ambonin'ny tany. Zavatra ampoizina izany, tokony manampoana izany ny mananaina rehetra, na mpivavaka na tsy mpivavaka, tokony manampoana izany ny olombelona rehetra. Ary tsy hoe manampo fa miomana sahady teny androany. Jesosy io ho avy ny farany, mba olo marina ka hanao ny marina mandrakariva. Ary zao ny ambaran'i Jesosy Kristy amin'ny Jaona 7:4-9
zao ny 4:14 Jesosy Kristy zany ilay ohatra ho antsika. Izaho efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany, vitako ny asa izay nomenao ahy ataoko, nasehoko tamin'ny olonao ny anaranao. Izaho efa nankalazanao tetỳ ambonin'ny tany, andeha ny fiainantsika rehetra ho fiainana fankalazana an'Andriamanitra. Dia mba afaka miteny tahaka an'i Jesosy koa tsika manao hoe vitako ny asa izay nasainao nataoko Jesosy. Mission accomplie. Nampahafantariko tany amin'ny olona rehetra ny anaranao, ary ny anjelin'i Jehovah dia manao izay anitonana antsika hiala amin'ny fitiavan-tenantsika sy ny fanirian-dratsy rehetra ka hiaina araka ny sitrapon'Andriamanitra isika. Zanatsipika ny fahafatesana na dia mandindona antsika isan'andro ary tsy atahotra, satria manana ny Kristy mpamonjy antsika isika. Tafatoetra aminao izany afatra izany, andray fanapahakevitra hiaraka amin'ny Kristy ianao ka ninninona mitranga, vonina misehatra ny ho avy amin'ny fanantenana sy ny fandresena, dia hiaraka hivavaka isika. Jesosy eo misaotra anao izay efa nampahafantarinao afatra lehibe mandidina anay ny fahafatesana isan'andro, kanefa mahatoky manana anao izay. Hiaro anay ianao, hiambina anay ka hanova ny fiainanay mba ho araka ny sitraponao. Ho marina izay ka hiamarina hatrany, ho masina izay ka hiamasina hatrany. Voatahiry eo aminao ny fiainanay, noho ny anaranao Jesosy, zoko malala anay no hanonana ny vavaka. Amen.